Aiza ny mpianakavy ô? Isakafo re! Sakafo panahy! Anio hita mpanompon'Andriamanitra Rajona San Pascal Mivady. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, isika rehetra manaraka izao fotoanan'ny sakafom-panahy izao. Ampitomboina ao aminao mandrakarivane ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary iorina ao aminao ane ny finoana ankasitrahan'Andriamanitra. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra, Ray Zanaka fanahy masonao, mankalaza sy manome voninahitra anao izahay. Misaotra anao eram-poeran-tsaina fa tonga amin'izao fotoana izao indray izay amokisanao anay amin'ny teninao, ny teninao fahamarinana, ny teninao izay mampitombo anay amin'ny fahalalana tsara anao Andriamanitra, fahafantarana ny fitiavanao ary mampiorina ny finoanay eo anatrehanao. Saotranao indrindra izahay Jesosy noho ny amin'ny asa-pamonjena ny tanterahanao, ary ankehitriny dia mangataka ny fahafenoan'ny fanahinao masina izahay, mba horenay ary ho latsaka ty amponay ny afatrao, ary dia hitombo avy zato eny ho voninahitra ianaranao, ry Andriamanitra Ray Zanaka fanahy masina. Koa dia mitenena aminay araka ny fombanao ry Tompo, fa miaino izahay zanakao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, manasa anao indray ankehitriny andray ny Baiboly ao amin'ny Romanina toko fahaefatra. Romanina toko fahaefatra dia ho vakiantsika manomboka amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Romanina toko fahaefatra andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hitantsika dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza, dia nanantena ihany izy kanino, mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy ny finoany, dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara, ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampiherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa, dia nisaina ho fahamarinana izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy izany, fa ho antsika izay anisana izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana ny Jesosy Tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, tantara ny finoany Abrahama no ambara eto amin'ity epistily ho an'ny Romanina toko fahaefatra ity. Abrahama izay antsoina ihany koa hoe rain'ny mino, Abrahama izay no amarinina noho ny finoany, arak'izay voasoratra eo amin'ny andininy 2:20, Romanina toko fahaefatra hoe dia nisaina ho fahamarinany izany. Izany finoana izany izay voatanisa tamin'ny andininy saotra masina rahantsika namaky teo, no
nekena ho fahamarinany Abrahama. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, miara-malala isika fa sarobidy ny finoana araka ny tenin'i Jesosy hoe zay mino no vonjena. Lakile andraisantsika ny famonjena ny finoana ry havana, fa tsy lakile andraisantsika ny famonjena ihany fa hitehirizantsika ihany koa izany famonjena izany, hamakivakiantsika ny fiainantsika manontolo, hisedrantsika ny ady isan-karazany araka ny tenin'ny apôstôly Jaona hoe ny hoentintsika mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ary izany finoantsika izany finoantsika an'Andriamanitra, finoantsika an'ilay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty loharanon'ny famonjenantsika. Izany finoantsika izany dia katsahan'ny Satana fatratra ny andevona azy, satria izay mihemotra amin'ny finoana, izay tsy mitahiry ny finoana dia very. Ary izany indrindra no nahatonga an'i Jesosy Kristy any amin'ny filazantsarany Lioka 2:20 ny teny tamin'i Petera hoe Petera, hitako Satana latsaka tahaka ny varatra avy any an-danitra, fa zaho izy hivavaka mba tsy ho levona ny finoanao. Isy fakapanahy be dia be ahazo anao ry Petera, isy fizahan-toetra be dia be mahazo ny kristianina, ka mila tehirizina io finoana io. Izany ry havana no hafatra lehibe tian'ny Tompo ampatsahivina antsika sy omena antsika indray amin'ity anio ity. I Abrahama dia nanana finoana niavaka tokoa, ary voambara fa hoe nisaina ho fahamarinana izany. Itsika koa ry havana, isika mpino dia mba te ho hamarinina mandrakariva, ary mba te hanome voninahitra an'Andriamanitra araka izay voalaza fa nataony Abrahama ihany koa. Ndeha ho jerentsika hoe salamin'ny ahoana moa izany finoany Abrahama izany, ary ahitantsika ihany koa fankahirezana eo amin'izay mety fizahan-toetra ny finoana lalovantsika. Ny finoany Abrahama ry havana, ilay finoana izay nambara fa hoe nisaina ho fahamarinana, dia voalohany indrindra finoana izay niorina ary nifikitra tanteraka tamin'ny fahefan'Andriamanitra hatanteraka izay nolazainy. Hitantsika eo amin'ny 1:20 amin'ity toko faha-4 ity izany hoe ary natoky indrindra i Abrahama fa izay nolazain'Andriamanitra dia hainy atao koa. Ny 19 iarahantsika mamaky miaraka amin'io 1:20 io, averintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza, dia nanantena ihany izy kanino, ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Tsy nisy nanantenana teo amin'ny fiainany, tsy nisy nanantenana hoe mbola hanataranaka izy efa lehibe, efa antitra, saravadiny dia vehivavy momba hatramin'ny voalohany, ary tonga amin'ny fahanterana ihany ahoana moa no ahatanteraka, izany hoe isy taranaka izany. Fa izao Andriamanitra no niteny, Andriamanitra nampanantena fa hanana taranaka izy, ary tsy mba raena roa fa ho tena ho loharanony firenena maro. Dia izay ilay hoe natoky indrindra Abrahama fa izay nolazain'Andriamanitra dia hainy atao koa. Izany hoe ilay finoany Abrahama dia niorina tanteraka tamin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra
ary ny fatoky ny Abrahama ny fandraisan-dahatra fa hoe hain'Andriamanitra atao izay lazain'Andriamanitra. Tsy ny zavatra nisy teo amin'ny fiainany, le fahanterany, le famombany Sara, tsy izay zavatra nisy sy hita maso izay no niaingany ka hoe mba manantena ihany satria takizao na takizao, fa tena tsy misy ninona azo antenaina mihitsy. Kanefa nino izy? Nanantena izy, ary dia izay no hoe finoana ny orina tamin'ny fahefan'Andriamanitra hatanteraka izay nolazain'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Genesis 7:20 izay fampanantenana nomen'Andriamanitra ny Abrahama izay. Genesis 7:20 raha namangy any Abrahama ny anjely dia niteny tamin'ny Abrahama izy hoe hanananaka ianao. Vakitsika ny andininy fasivy amin'ny Genesis 7:20. Vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fasivy Genesis 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama, aiza Sara vadinao? Ary hoy kosa indro ao anday izy. Ary hoy izy, hiverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao, ary indro hanana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandre izany teo am-baravaran'ilay izay teo ivoan'ilay niteny, dia samy ary Abrahama Sara dia samy efa zokiny ka nandroso fanterana, ary efa nitsara tamin'ny fomba-behivavy raha Sara dia nome anan-kapo ka nanao hoe mbola hanananaka afaliana ihany, mbola hanana afaliana ihany rehefa traranitra toy izao, sady efa antitra koa tompoko lahy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana no niome Sara ka nanao hoe tsy hiteraka tokoa va aho kanefa izaho efa antitra? Fa moa misy zava-magaga izay tsy hain'i Jehovah va? Io amin'ny andininy 7:20 io izany no tena hoe fandresen-dahatra tao amin'ny Abrahama, satria nambaran'ny n'Andriamanitra taminy hoe tsy misy zava-mahagaga angery Abrahama izay tsy haiko e. Dia ny fikirin'ny Abrahama izany ry havana. Fa ny finoany Abrahama koa dia finoana voalaza tsara eo amin'ny ty Romanina 4 ity. Romanina 4 ka ny andininy 12. Romanina 4 ny andininy 12 dia izao ny voasoratra hoe nampaherezy ny finoana i Abrahama ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny finoany Abrahama koa izay manamarika azy teboka 2 dia nanomezany voninahitra an'Andriamanitra. Izany hoe i Abrahama izany tsy sanatria nanala baraka an'Andriamanitra, fa tena nanandratra an'Andriamanitra izy tamin'ny fanajana feno, tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, hoy ny voalaza any amin'ny Genesis 3:20. Izany hoe nankatoan'Andriamanitra i Abrahama, ka izay finoana miaraka amin'ny fanajana tanteraka an'Andriamanitra, fatahorana an'Andriamanitra izay dia nanomezany voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny nankatoavany azy, na dia sarotra aza ny nankatoa. Ny Genesis 2:20 mitantara n'ilay nizahan-toetra ny Abrahama raha niteny taminy Andriamanitra hoe ento ny zanakao lahy atao fanatitra. Genesis 2:20 vakitsika eo amin'ny andininy 1 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany andro izany, izany zavatra izany, dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama. Ka hoy Andriamanitra taminy, ry Abrahama ô, ary hoy izy, inty aho. Ary hoy ny Tompo,
ento ny zanakao, lay tokanao izay tianao dia Isaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary ateno any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy laseliny borikiny ka nitondra zatovo roa lahy niaraka taminy sy Isaka zanany ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra. Izy dia niainga ka nankany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra azy. Vakitsika eo amin'ny 17. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe, rikako eo dia hoy izy, inty aho anaka. Ary hoy ilay zanany, indreto ny afo sy ny kitay, fa iza kosa izay ondry atao fanatitra dorana? Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana, dia niara-nandeha izy mianaka. Toizantsika eo amin'ny 19. Ary Abrahama ho naninditra ny tanany ka nandray ny antsy amin'ny ny zanany. Fa niantso azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe, ry Abrahama, ary hoy izy, inty aho dia hoy ilay anjely, aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy, ary na maninona azy akory ianao fa hitako izao, fa matahotra n'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Efa fantatsika izany tantara izany ry havana. Tantara izay nanomezany Abrahama voninahitra n'Andriamanitra noho ny finoana tao aminy. Tena nambaran'ny anjely mihitsy hoe tena hitako fa tena matahotra n'Andriamanitra ianao. Tena hitako fa tena manaja n'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisakananao na dia ny zanakao lahy tokana izay tianao indrindra ary. Rehefa tonga tamin'ny Abrahama ry havana izany antson'Andriamanitra anolorany zanany lahy zany, dia tsy mba nametra-panontaniana izy, fa fanoloran-tena hatrany. Inty aho, fanekena sy fanajana ilay Andriamanitra izay inony, ilay Andriamanitra izay nanome azy any Isaka, ilay Andriamanitra izay efa nampianatra azy fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Ary voalaza any amin'ny Hebreo 1:20 ka ny 1:7, Hebreo 1:20, 1:7 dia voalaza tsara fa i Abrahama dia tena resy lahatra fa Andriamanitra dia manangana ny maty. Izany hoe raha hanao fanatitra ny zanany izy dia ny tao anatin'ny sainy dia ho tanterahany izay nangatan'Andriamanitra fa ho atsangan'Andriamanitra Isaka zanany. Tahaka ny nanaovan'Andriamanitra aina vaovao tao amin'ny tenany izay efa maty sy tao amin'ny tsara havadiny izay efa momba sy efa antitra, dia nino Abrahama fa zao hain'Andriamanitra koa ny anangana an'io zanany io. Ry hava-malalo ao amin'ny tompo, tena tsisy fetra tokoa ny finoany Abrahama an'Andriamanitra. Raha mitsambikina isika dia matsiaro ny tantaran'i Lazarosy sy Maria sy Marta anabaviny. Lazarosy izay narary, hitantsika any amin'ny filazantsarany Jaona, narary Lazarosy efa ho faty ary dia nandeha izy mirahavavy naniraka olona tany amin'ny Jesosy hoe tongava re Jesosy mba hanasitrana ny Lazarosy. Dia hitantsika ny tantara fa maty Lazarosy mbola tsy tonga tany Jesosy. Ary rehefa tonga tany Jesosy dia hozy izy ny anabaviny Lazarosy hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Dia hoy Jesosy hoe tsy maty ny anadahanao fa hitsangana izy. Hitsangana izy. Izany hoe tsy mbola fantany mihitsy. Ary tamin'io raha tadiditsika dia nitomany Jesosy. Maninona moa Jesosy nitomany? Satria ireto manodidina ireto Marta sy Maria ireto dia efa mifankazatra taminy, efa niaraka taminy foana, efa ataontsika hoe nahalala ny amin'ny fahefan'i Jesosy ny tsy ambaratelo rehetra teo amin'i Jesosy, mahandriamanitra azy ny fitiavany, kanefa nisy fetra ny fieverany hoe zava-bitan'i Jesosy.
filazantsarany Jaona 1:10 no ahitantsika ny tantaran'i Lazarosy. Teny tomahany Jesosy ry havana, satria nasindry zareo fetrany ilay fahefan'i Jesosy. Fa neny Abrahama tena tsy nisy fetra mihitsy. Tena hoe tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra, ary hain'Andriamanitra daholo zavatra rehetra. Izay nefa niaingany Abrahama tamin'izy nampanantenaina taranaka, ary dia mbola zay hatrany no nifikiriny Abrahama hoe angatahana ny zanaka atao fanatitra, fa hain'Andriamanitra manangana an'io amin'ny maty. Hébreux 1:7-7. Ary dia nankatoa izy, tsisy fepetra, na dia tsy takatry ny sainy aza hoe fa maninona moa ty Andriamanitra ity no efa nanome an'ilay taranaka dia haka an'ilay taranaka. Io moa dia fantatsika fa tandindon'ilay Jesosy Kristy, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, izay hatolony na dia tiany na dia malalany na dia tokana dia niainy hatolony hamonjena izao tontolo izao. Izany hoe entin'Andriamanitra sahady mampianatra ny amin'ny ahalehibe ny fitiavany. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fetra. Izany ry havana ny finoana teo amin'ny Abrahama, izay nisaina ho fahamarinana, izay nanomezany voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa mandinika an'izany tantarany finoany Abrahama izany isika rehetra ry havana, ary araka ny tenintsika hoe zahant-toetra isika raha izao fiainantsika izao dia tahaka an'ilay eo amin'ny 9:9 tamin'ilay Romanina 4 teo, hoe tsy misy anantenana intsony 9:20, ary na dia efa tsy misy antenana intsony, tahaka izany ange ny fiainantsika ankehitriny, ohatrany tsy misy antenaina intsony. Ny faharatsiana mianaka araka ny voalazan'ny soratra masina, ny olona tia tena, tia vola, mieboebo, manandra-tena, mirehare, tsy misy indrafo, manao ny tsirary ny isan-karazany, tsy misy antenaina intsony ny fiarahamonina, ary ila ampiraviravin-tanana ry havana. Ny fahantrana, ary raha ny toe-javatra manokana izay misy dia hoe ohatra ny rahava daholy ny zavatra rehetra. Izany fiarahamonina izany indrindra no ilana finoana ry havana. Fiarahamonina izay tahaka ny tsy misy antenaina indrindra no tokony ampiavaka antsika kristianina, hoe isika na dia tsy misy antenaina intsony aza, raha jerentsika ny manodidina ny toetran'ny olona sy ny zavatra isan-karazany, eny ny tontolo iainantsika koa, dia tsy misy antenaina fa izao isika manan-tena mandrakariva, ary isika dia amporosihana hanana fanantenana araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe mifalia amin'ny fanantenana, satria ny fanantenana dia tsy miainga amin'ny zavatra hita, tsy miainga amin'ny zava-misy, fa miorina ary mifikotra amin'ny toetran'Andriamanitra, amin'ny fahefan'Andriamanitra, amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra, amin'ny maha-Andriamanitra mahatoky azy, amin'ny fanekem-pihavanana nataony. Andriamanitra tsy mivadika. Izany ny orenan'ny fanantenantsika. Isika kristianina, isika mino an Jesosy Kristy izay natolotr'Andriamanitra hananantsika fihavanana aminy. Ny rahan'i Jesosy le raha ny fanekem-pihavanana vaovao nalatsaka ho antsika. Izany no iorenan'ny finoantsika hoe le Andriamanitra
mahatoky ilay Andriamanitra mahay manatanteraka ny teny fikasana nomeny. Tsy misy zava-mahagaga-tsaina io Andriamanitsika io ry havana, ary izany no anantsika fanantenana. Fa miainga amin'ny tsy misy izy mahatanteraka ny zavatra rehetra. Ho voninahitry ny anarany. Eo anatrehan'izay ary ry havana dia te hampahery ianao aho. Araka ny resantsika teo hoe toa miaratsy ny fiarahamonina ary misy mampiravoravo-tanana mihitsy aza. Raha mandinika isika tsy laozan'izay misy hoe olona fantatsika, mety eo amin'ny ankohonantsika mihitsy, mety vady, mety zanaka, mety ray tapo, mety ray aman-dreny, mbola milomano ao anatin'ny aizina, mbola variana amin'izao fiainana izao, ary mbola andevozin-javatra maro. Ohatrany hoe tsy misy antenaintsika intsony, fa raha mba niteny isika dia toa tsy nisy voaray ny teny. Toa mandalo fotsiny izay mety ho anatra na fitaomana natao azy. Mety misy maty ara-panahy eo amin'ireny manodidina antsika ireny. Tsisy antenaina intsony. Fa izao, ndeha hanao tahaka ny Abrahama isika. Tena ametraka ny finoantsika eo amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra manatanteraka ny teniny, fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Ary tsy mba tonga izy ho an'ny marina, fa ho an'ny mpanota, hitady sy hamonjy ny very. Oka isika tsy ho malaky mandevona ny maty, tahaka ny nataony manodidina ny Lazarosy. Ka rehefa tonga Jesosy dia hoe efa maimbo ange io Jesosy, efa efarana io izay no maty, efa maimbo io, efa tany am-pasana. Toy izy Jesosy hoe andao fa raha mino ianareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Oka isika tsy halaky andevona ka hanasa tanana sy hanitsambovoka, fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra ry havana. Ndao tsika hanantena foana na dia tahaka ny tsy misy antenaina intsony aza, fa izany ny tena finoana andrasan'Andriamanitra amintsika kristianina amin'izao vaninandro tahaka ny tsy misy antenaina intsony izao. Ary ao anatin'izay koa ry havana, dia ndeha isika tena hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny finoantsika, ka tsy ho raisitsika ho anarana fotsiny ilay hoe kristianina. Tsy ho raisitsika tahaka ny akanjo salorana fotsiny ny fahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra, fa andeha isika tahaka ny Abrahama, anana fatahorana an'Andriamanitra ka ankatoa azy, na dia tsy takatry ny saintsika aza, ny antony ametrahan'Andriamanitra sitrapony eo anatrehantsika. Misy ny sitrapon'Andriamanitra sarotra tanterahana, misy ny sitrapon'Andriamanitra tsy takatry ny sainao amin'ny maha-olombelonanao. Fa raha te hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny finoantsika tahaka ny Abrahama, izay nanaiky hanolotra ny zanany lahtokana, Andriamanitra tsy hangataka antsika hoe ento aty ny zanakao atao sorona. Tsy misy voninahitr'Andriamanitra izany, fa ny voninahitr'Andriamanitra dia ny hamonjy. Fa misy zavatra mety sarotra, indrindra ry havana, eo amin'ny fifandraisana, eo amin'ny famelan-keloka. Izany tena fankatoavana anisan'ny sarotra. Ka nahatonga ny Petera nanontany hoe Jesosy, impiry ihany tokony hamelan'ny rahalahiko raha manota amiko izy? 7 ve anatin'indray andro? 7 ve?
Toy Jesosy hoe tsy impito fa impito amin'ny fitopolo impito. Izany hoe tsy misy fataperana. Sarotra ry havana. Resaka famelan-keloka. Kanefa izany no isehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Izany no hanehoan'Andriamanitra ny fitiavany amintsika mpanota. Anisan'ny sarotra ihany koa, ohatra faharoa izay ifampizarantsika ny amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra dia ny fanomezana ry havana. Ny fanomezana. Tonga mangataka famonjena aminao ny olona anankiray, indray mandeha indroa, vitanao ihany. Fa impito amin'ny fitopolo impito, ry hava-malalo amin'ny tompo. Ary indraindray aza, ilana ampandeferina ny ao amin'ny ankohonana. Zavatra sarotra izany. Indray andro nisy namana ny fampizara tamiko. Mananjanaka kely aho ozy izy. Ary ny vadiko tsy teo atoerana tamin'io fotoana io. Izany hoe, le karamako izany ozy no ikarakarako ny ankohonako. Sakafon'ny ankizy, ny kojakoja isan-karazany amin'ny tokantrano. Tsy dia hoe hivalam-parana makaiza. Dia avy niasa ozy izy dia mbola nisy vola kely tany anaty poketrako tany dia nandalo teny an-dalana teny aho dia nahita akanjo kely mahafinaritra. Dia hoy aho hoe hovidiako anjanako ity. Kanjo ozy vao nandeha kely aho dia nifanena tamin'ny olona anankiray. Olo-pantatra. Mpiara-mivavaka. Nitaraina. Nangataka. Nandalo tao an-dohako ozy izy ny hoe raha misy tsy mahafoy vady zanaka no ny amiko dia tsy mendrika ho ahy izy. Izany hoe le vola kely tany am-paosy tany anaty poketra saika hividianana an'ilay akanjo kely ho an'ilay zanaka izany hafoy ho an'ity olona mitaraina fahasahiranana. Dia inona ho any nataonao? Nanontaniako azy. Dia nomeko an'ilay olona ozy izy ilay vola. Dia tsy azoko ozy ilay akanjo kely ho an'ilay zanako. Fa faly aho. Tena driboka faliana satria nankatoa an'Andriamanitra. Nankatoa ny sitrapon'Andriamanitra tamin'iny fotoana iny. Sambatra ianao aho. Ary marina ry havana fa tsy isan'andro akory no iseho aminao ny tarehin-javatra ohatr'izany. Ary raha dinihana tsy dia hoe vola be makaiza ange izany ozy izy le namako ny resaka tamiko. Vidina akanjo kely. Akanjo kely confection teny an-dalana teny. Tsy le habeany no zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fa ianao le vonona hankatoa izay sitrapony tonga eo aminao. Ohatra nomeko anao izany hoe tsy mora mandrakariva akory ny mankatoa an'Andriamanitra. Ary averiko indray le ohatra teo hoe anisan'ny sarotra famelan-keloka. Ka tsy impito fa impito amin'ny fitopolo impito anatin'indray andro. Ao anatin'izany ny hoe afoezo raha misy manam-bola aminao ny sambotra ka tsy natapy-fahaverina. Izany rehetrarehetra izany zavatra sarotra daholo izany. Fifandraisana sy ny fanomezana. Fa Andriamanitra ry havana mahalala ary mitaiza antsika amin'izay ahafahantsika manome voninahitra azy. Izy ilay tompon'ny finoantsika hanefa azy. Koa mampahery anao aho amin'ny alalan'izao soratra masina nomenantsika tamin'ity an'ity izao hoe nisaina ho fahamarinan'i Abrahama ny finoany. Satria tena niorina ary nifantsika ny fikotra tamin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Tamin'ny fahefan'Andriamanitra tsy misy fetra. Ary ilay Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny fanekem-pihavanany.
Ary izany finoan'Andriamanitra, finoany Abrahama izany koa dia nisaina ho fahamarinana satria Abrahama dia nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra tsy misy fepetra. Mba ho amintsika anie izany ry havana, mba ho aminao izany ary mba ho amiko. Matoky isika fa isika tsy mahay manao izany amin'ny herintsika, fa ny fahasoavan'Andriamanitra kosa hiasa raha resy lahatra isika ka manaiky ary manolo tena hoe Tompo inty aho, mba tanterao amiko hoe araka izany fikasanao izany. Dia ho an'Andriamanitra ry havana ny voninahitra. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, endre ny fitiavanao. Misaotranao izahay, misaotra indrindra noho ny amin'ny tantaran'i Abrahama izay nampatsiahivinao anay indray. Abrahama izay zanaka mpanompo sampy, fa nantsoinao ary dia nampianarinao, nanehoanao ny fahalebiazanao, nanehoanao ny fahatsaranao ary notoloranao ny fitahiana marobe. Misaotranao izay Tompo fa lalana sarom-patarina ny lalana nitondranao azy, kanefa tamin'izany dia nifikotra tamin'ny fahalebiazanao sy ny fahefanao izy. Ny Mahandriamanitra mahatoky ianao, hany ka tsy nievaeva ny finoany, tsy hanahany izy, fa natanteraka ny fankatoavana tao amin'ny fizahan-toetra sarotra indrindra. Voninahitra dia ho anao Andriamanitra. Indreto izay manolo tena, manaiky fa olonao, manaiky fa mila ampianarinao, manaiky fa tianao, ka dia tanterao aminay Tompo. Araka ny programanao koa, ianao izay mitantana sy mivimina anay amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao, ka tsy misy lalana izay ilalovanay tsy fantatrao fa ho zakanay. Ianao raha teo manohana anay isan'andro isan'andro. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra indrindra noho ny amin'ny fitiavanao. Amen. Re nareo teo sakafom-panahy. Tamin'ity androany ity, nitiny tanompon'Andriamanitra Rajaonarison Pascal mivady.